eternidade, uma vez satini utanai, se sócio, sereu no Sinai. Funta chutum, famala yeliana, izai no matuk, zão luz areietizar, mitarai na ritar, uma vez satini utanai, se sócio, sereu no Sinai. Me funa one feet in a qual, famital zaieti. Me funa one feet in a qual, famarar zaieti. Me tarau, mai nos não vai baquizar. Ramisnya tezerau, malagas abelau. Me funa one feet in a qual, famital zaieti. Me funa one feet in a qual, famarar zaieti. Me tarau, mai nos não vai baquizar. Ramisnya tezerau, malagas abelau. Injai, demi fanu me sinizai, simba mi famela, mau malagas itamba tirai, cisania nef, nu tue pana Italia vinau, se sócio, malagas iremba yanchau. Injai, demi fanu me sinizai, simba mi famela, mau malagas itamba tirai, cisania nef, nu tue pana Italia vinau, se sócio, malagas iremba yanchau. Me funa one feet in a qual, famital zaieti. Me funa one feet in a qual, famarar zaieti. Me tarau, mai nos não vai baquizar. Ramisnya tezerau, malagas abelau.
Desire
dia ho ampitombona amintsika ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra na eto fiangonana na isa-tokantrano rehetra na hatratra izao Alarobia-pifohazana izay andro natokana indrindra hifohazana amin'ny torimaso-pahafatesana izay ny anahintsika tsirairay avy. Na dia ao arariavana ny aretina maro samihafa indrindra fa ao anatin'izany aretina coronavirus izany sika sy ao anatin'izany fiobona izany dia tsy avelan'Andriamanitra isika hioboka amin'izany, tsy avelan'Andriamanitra ho trato izany aretina izany fa velonaina trapamonjena mbola nomen'Andriamanitra tombonandrom-pahavelomana tafahoana somatsara indray eto amin'izao toerana masina izao ary indrindra ho anao izay ny tokantrano ka mare izao asan'Andriamanitra izay asa-pifohazana lehibe izay natokana isaka Alarobia eto amin'ny fiangonana isao. Tsara loatra mantsy io Andriamanitsika io ary tsy misy mpanao tsara afa-tsy izy irery ihany. Andehantsika hanome voninahitra satria lehibe ny fitiavany antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho fanohizantsika izany fiderana an'Andriamanitra izany andeha hovakintsika ny salamo fahaenina amby sivifolo. Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny hira enina amby folo ny andininy voalohany sy ny faharoa ny fahatelo ao amin'ny firana ny fifohazana. Salamo fahaenina amby sivifolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia rahantsika rehetrarehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firam-baovao an Jehova, mira ho an Jehova ary tany rehetra, mira ho an Jehova misaora ny anarany. Lazao isanandro isanandro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jendilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hody araina indrindra sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova nanao ny lanitra, fa mirapiratana azy voninahitra ny eo anatrehany. Ery fahatsaran-tareny ho amin'ny fitoerany masina. Aleluia, amen. Hira enina amby folo ao amin'ny firana amin'ny fifohazana. Asan-drato ho avy ireny hiranao, ka dia raha ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be. Asan-drato ho avy ireny hiranao, ka dia raha ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be. Saotra hira fiterana, saotra atolory azy, saotra hira fanajana akahoana dia manitra. Iasaino ny ataony voronao izay mahalala mankasitraka, anadia manitra mpamoronao atoa manalina. Saotra hira fiterana, saotra atolory azy, saotra hira fanajana akahoana dia manitra. Bandera izao dia manitra, izy namonary sy navelona ary namarary nafinaritra izy nompanoana. Saotra hira fiterana, saotra atolory azy, saotra hira fanajana akahoana dia manitra.
ivavaksika voninahitra no asandratra eo anao ry tomponay sy mpanjakanay le andriamanitra ny lanitra ny lanitra ny lanitra le andriamanitra hatrizay hatrizay le andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay le andriamanitra ny teny mandrakariva hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo izany namparetako ny famindram-poko aminareo sotra nao indrindra zay Jesosy malalo velonay natrapamonjena no tatanao sy vombinao tsirairay avy mbola nomenao tombonandro-pahavelomana mbola nomenao hery-tanjaka sy fahasalamana ary mbola narovanao tamin'ny aretina maro indrindra Jesosy eo zay mahazo ny firenena malagasy dia ny aretina coronavirus ao anatin'izany Jesosy eo ny tsirairay tsy afaka miasa tsy afaka manao na inona fa ao anatin'ny fioboana tanteraka Jesosy malalo fantatrao ary mianjanja eo anatrenao ny fiainan'ity firenena malagasy ty fa matoky sy manantena kosa zay Jesosy malalo fa tsy maintsy hivoatra ny fiainan'ny olona rehetrarehetra satria ianao ny Andriamanitra mpanjakanay le tomponay le ivavahanay le andolian'ny lohalika rehetra manantena anao zay Jesosy io fa hainao ny zavatra rehetra ka na misy arany aretina hainao manafoana hainao mampangina hainao mampitsatra an'izany Jesosy malalo ary zany mbola isorana ianao zany mbola diarana ianao zany mbola nkalazaina ny anaranao Jesosy malalo ka na dia tsy tsako ny fomban'ireo anjely marobe any an-danitra any ary zay mitalakotrokotroka sahala mivaratra miraondraona tahaka ny ranomasombe araka ny voalazan'ny soratra masina mijoro zay Jesosy manakipy ny masonay zany ny famfaratampony indrindra iderana ny anaranao raiso fa vokatry ny fonay manao hoe masina Jehova tompony maro enkeo ny voninahiny tany rehetra amen petraka ny fiangonana petraka isika rehetra any tokantrano izao tsika riavana dia andresa ady ny sitrapon'Andriamanitra melohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra andeha ataontsika ny hira 70 ao amin'ny firana ny fifohazana firana fa 70 ny andiny ny voalohany sy ny faharoa ao amin'ny firana ny fifohazana rehefa nay masina ao ambony iraky Jesosy tompo izahay aty dia mila vonjy afanao sy atanjao ataontsika sanesana Fanai masinao abuni iraky Jesosy tompo Isaya ty de mila vonjy afanao atanjao Ifanai masinao midina anafana ampahery sady fulazulazu any tokantrano ivavaksika Jesosy andre ny sitraponao zay mangataka amin'ny fanahy masinao ahidino an'ity anatinay tsirairay avy anokatra ny fovatonay anokatra ny sainay ary indrindra Jesosy io mba ampitoerinao aty anatinay ny tena finoananao tanteraka azahoanay mifikitra sy mifatra aminao mandrakariva Jesosy io dia voly satana kosa dia mitady androbaka anay mitady ampifikitra anay amin'izao tontolo izao fa ianao Jesosy Kristy
efa nyteny mandrakariva hoe roainy devoly dia nandositra anareo ko dia sy fahefana avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta devoly mamono fanahy dia fa dorana amin'ny afo masin'i Jehovah devoly mampifaditena dorana amin'ny afo masin'i Jehovah tsy manan-kely tsy manam-pahefana devoly izay rehetra mangala mpanampitofina le volona amin'ny anaran'i Jesosy devoly mitondra kamona adidiny dorana amin'ny afo masin'i Jehovah tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy io mitenena araka ny sitraponao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manan-kely avy any Nazareta no azahoana mangataka izany mivavaka izany saotra Jesosy io amen. Petraka isika rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra izay ho raisintsika androany ry havana ao amin'ny Isaia 5:5. Isaia 5:5 raisina amin'ny andininy 4 sy ny 7. Zay teny efa rentsika matetika izany tenin'Andriamanitra zany fa mbola tian'Andriamanitra ampitaina amintsika rehetra rehetra. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ao amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy. Amen. Zany no sitrapon'Andriamanitra indray ry havana zay omenantsika tsirairay avy androany. Mitadiavan'i Jehovah. Ao anatin'izao aretina coronavirus na fiobona izay ao an-trano ry havana dia tena hoe reraka am-panahy ny olona. Tsy mahatady an'izany Andriamanitra izany tsony fa mitady an'izao tontolo izao. Aizany misy mavonjy, aizany misy manavitra, aizany misy hanina hohanina, aizany misy rano hosotroana, aizany misy mifamonjena any amin'ny olona miazakazaka. Fa Andriamanitra eto miteny hoe mitadiavan'i Jehovah. Rehefa mitady azy ianao ka tsahanao amin'ny fona manontolo io Andriamanitra io dia mamonjy sa tsy mamonjy? Mamonjy izy. Fa izao isika matetika variana amin'izao tontolo izao mianahany tsy mahalala akory hoe aiza ilay Jesosy mpanjaka malaza, ilay Jesosy mpamonjy atsika tsirairay avy. Fa matetika tsika dia mihetetra amin'ny hazo boboka. Nefa izy miteny hoe antsoy aho, antsoy aho. Tena miantso. I Jesosy indray miteny hoe antsoy aho, antsoy dia hovaliako ianao. Ampafantariko zavatra sarim-patarina izay tsy takatry ny sainao. Ao amin'ny Isaia ry havana 5:5 ihany dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny fiantsonareo fa zatao malemy, asandrato ny feonao ho tahaky ny anjo mara. Asaon'Andriamanitra tsika miantso, antsoya, miantso mafy fa itsika indraindray reraka am-panahy, reraka miady atrena amin'izao fiainana izao. Tsy manana herintsony, tsy manana tanjaka tsony hoe aiza le fanahy mahery le nomen'Andriamanitra atsika, aiza le fanahy le nomen'Andriamanitra tamintsika tsirairay hafa, fanahy mahery nomeko anareo fa tsy fanahy osa. Zany ny tenin'Andriamanitra nomeny atsika tsirairay avy. Fa rehefa tojo olantsika reraka, vizana, tsy mahavavaka, tsy mahaderan'Andriamanitra, tsy afaka tsony hoe inona no ataoko, fa dia malemy mivatantsika tsirairay avy. Fa ny tenin'Andriamanitra eto mbola miteny hoe tadiavo izy, teny mbola hita, antsoy izy, teny mbola akaiky. Fa rehefa lasa lavitra nety io Andriamanitra io
iza tsony no atsotsika, iza tsony no tadiavintsika. Izao tontolo izao anie tsy mahavonjy atsika, fa Andriamanitra ihany no tena mahavonjy atsika tsirairay avy. Izy ihany tompon'andraikitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsika tsirairay rehefa tena tojo olana, rehefa tena tojo ady sarotra, adisontsika Andriamanitra. Reraka amin'ny vatantsika, tsy makikika atsontsika hoe Andriamanitra mitady anao fantatra, mangetahetanao ny nofoko, mila anao ny fanahiko, izany misy anao. Fa rehefa mararitsika, adisontsika Andriamanitra. Fa Andriamanitra eto miteny hoe miantso azy dia mbola akaiky izy. Tsika tsirairay avy izao mila manantona akaiky an'io Andriamanitra io, mila miantso azy mba hanatonany atsika. Fa raha tsy antsonany izy, aiza nahafantarana anao hoe ianao le miantso ianao le tia ianao le mitady ianao le mikatsaka. Fa rehefa katsahantsika Andriamanitra dia ho hitatsika amin'ny fotsika manontolo. Ary izay mampatonga azy hoe katsao aloha ny fanjakana dia hanampo anareo ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny 7 aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany. Betsaka ry havana ny ratsy vitatsika tsirairay avy. Diso ianao raha manamary tena hoe zany tena marina indrindra, zany tena mahitsy indrindra, zany tena tsy mpanota indrindra, zany tena marina eo anatrehan'ny olona rehetra. Diso ianao raha manamarina ny teninao. Fa tadio tsara ry havana fa ny tenin'Andriamanitra hoe samy nanota avokoa itsika tsirairay avy fa mila miala amin'ny toetra ratsintsika, mila miala amin'ny fahazaran-jatsika, mila miala amin'ny toetra tsy mendrika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety manana fankalana ianao, mety manana lolo-poany anatinao ianao, mety manana fimonomonomana ianao, ary mety manana toetra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ry havana zao ny zavatra maro mifamaofao eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, mety betsaka amin'ny fahotana vitanao talohan'izany. Fa rehefa hitady an'Andriamanitra tsika dia izao hoe mila miala amin'ny toetra ratsitsika tsirairay avy, mila miala amin'ny toetra ratsy satria tsy ahita ny tavan'Andriamanitra tsika raha tsy miala amin'izany toetra ratsitsika izany. Tsy afaka manantona atsika izy raha tsy miala amin'ny toetra ratsitsika tsirairay avy isika. Ary ny ratsy ozy izy ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary eo ka hiverina amin'ny Jehovah ireny fa hamindra fo amin'ny Andriamanitra. Rehefa miala amin'ny toetra ratsitsika ka hiverina amintsika Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra ianao, dia hamindra fo Andriamanitra, hamela ny fahotantsika rehetrarehetra, hamela ny helokontsika rehetrarehetra. Fa zao ny tenin'Andriamanitra hoe ekeo aloha ny heloko ao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa miaiky ny helontsika tsirairay avy isika tsirairay avy, na inona heloko ao, ekeo zany fa mpanontsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mamindra fo, mamela ny helokontsika tsirairay avy. Tsy ho avy iantso marina io Andriamanitra io, fa ny mpanota izao sianao zany. Ny mpanota hibebaka, hiala amin'ny rantso fanao, hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Tadio tsara ry havana, fa tao anatin'izay fiobona nandritry ny 2 volana izay mahery, dia tena nisy fandiny tena marina. Nandiniantsika ny tena tsika tsirairay avy hoe mba manahoana marina moty izaty, mba tena mivelona amin'ny tena finoanan Jesosy Kristy ve, mba tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra marina ve, mba tena mitandrina ny didin'Andriamanitra marina ve, mba tena manaraka ny zany lalan'Andriamanitra. Samy mizotra makaiza ozy izy ny hirany gropy avo, makany amin'ny fahaverezana ve, sa makany amin'le lalana tery zay ny manin'Andriamanitra andihanantsika tsirairay avy. Ny lalana malalaka mantsy
dia mikodana makany amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ny lalana le etsy zay ny manin'Andriamanitra antsika tery dia mila misisika tsika mandeha amin'izany lalana tery dia tery izany kanefa raha jerena amin'ny fiainan'ny olona dia lasa mirona any amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana mandrakizay ho atsika ry havana zay mahare an'izao tenin'Andriamanitra izao mbola tianao Jesosy mbola miantso anao Jesosy mbola mila anao Jesosy hiala amin'ny fahazarana amin'ny fiainan'izao tontolo izao mbola miantso anao izy hoe mitadiava an'i Jehova dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalana ary ny tsy marina afoy ny heviny fa amindra fo dia amindra fo io Andriamanitra io raha hitory izao tenin'Andriamanitra izao ary havana tamin'ny androany dia izao ny zavatra naseho an Jesosy anahy tamin'ny alina nisy toeram-pivarotana anankiray zay natao publicité tamin'ny télé fahitana dia niazakazaka olona madama anankiroa izay naseho an Jesosy anaty tsara ny tarehany dia izao ny teneniny zao ry kiala amin'izao fioboana izao tsika tsy manao ininona fa rehefa afaka amin'ny fioboana tsy afaka mihetsena intsony tsika andao tsika hetsena dia hividy zavatra be dia be dia gaga ry havana nahitany zareo fa tena hoe feno entana be dia be ary ren'le poketra mangirangirana reny zavatra maro tao zava-behivavy reny nitin'izy roa nandeha izy dia gaga hoe zao marina ve nataon'ny olona rehefa tonga zany ny fioboana dia mihetsena dia mividy izay tiany tao anatin'izay dia nandeha any dia gaga nahita an'ilay zoko vavy dia fa hoaizy ianao dia niarak'izay sisy rehefa nandeha zay dia andaontsika ozy mba handeha fa misy fivarotana hony ary dia ho zay tsy makany ny lalantsika gaga indray ary havana fa mbola nahita olona milolo zavatra avy eo amin'ilay magazay dia iny fanetiny le entana dia iny tena ndeha dia zotra dia nandeha rehefa nandeha dia niditra tao amin'ilay izy nisy mpivarotra anankiray dia mifatotra ny ohatr'izao izy dia ahoana pastera ozy manahoana tompo zay zao tsy mahazo vola mihitsy sady tsy malafo fa maninona reo ny tsy malafo antsoy Jesosy ho dia malafo ianareo dia nandeha dia eo amin'ilay toerana ihany dia misy toerana anankiray dia misy ranga anankiray dia mipetraka le ranga eo ambony latabatra dia ahoana ozy izy ay manahoana tompo dia manahoana tompo dia ahoana inona izay ramose dia ozy izy hoe zaho ozy mamaky baiboly rehefa mamaky baiboly izy tsy baiboly no vakiany fa le baiboly saromany gazety le baiboly zao ohatr'izao fa gazety misarona dia le gazety mivakiny nefa izy miteny hoe za zao mamaky baiboly paster dia le gazety zao tontolo zao ny vakiny dia gaga be Jesosy ino ty ataon'le olona fa atao gazety ny lazay fa baiboly sady zay jereo ty sary eo anatin'le gazety dia nandeha any dia niodina rehefa nijery dia niondrika ohatr'izao reo misy mpitoro ny filazantsara ary le mpitoro ny filazantsara dia izao olona maloto be sady nahantra be kanefa izy tena mihira tena mideran'Andriamanitra ary tao anatin'izay dia nisy olona manodidina be dia be dia milahatra vary dia rehefa milahatra vary dia miotsokotsina dia mifandrotsina aiza ny tiany ho hita le mpizara vary mbola misy vary sa tsy isy vary tsy fantatra na mbola misy izy zareo mitabataba le manao fiderana eo ampovoany mihira miteran'Andriamanitra fa le olona eto amin'ny manodidina le mpihira manao fiderana miazakazaka hoe sady mifandronjina tia hita an'le fizarana vary hoe mbola misy ve le vary sa tsy misy iza ny tena mizara an'le vary teo ary havana tena metra fanontaniana hoe ny olon'izao tontolo izao tokoa tsy malala afa-tsy avoky ny kibony
natoriana fahazato faharivo ary ny tenin'Andriamanitra atao tsinotsinona zany na misy fiderana reo a tsy raharainy zany fa zay avoky ny kibo ihany zay atanan'le mpizara vary ihany fa Andriamanitra nefa teta amin'ny teny mandrakariva hoe mitadiavan Jehova mitadiavan Jehova teny mbola hita izy ka tsy ao mandrakariva ny tavany tsika ry havana mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mila mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo fa na inona na problema na aretina na olana maro samihafa zay menjady anao tady dio tsara raha iny ianao ozy ny tenin'Andriamanitra dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra hain'Andriamanitra ne mampisy ny tsy misy hain'Andriamanitra ne mandefa ny goka sy mipapelika ame sakafo hoantsika hain'Andriamanitra ne manolotra azy manome olona ame volantsika hain'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany fa ny anjaranao ry havako dia izao ihany hoe mila matoky ianao mila mino tanteraka ianao ary mila mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo mila miantso azy satria ny teny hoe antsoy ozy dia ho valiko ianao fa mindra fo dia mindra fo amintsika Andriamanitra rehefa miantso azysika satria ny famindram-pony io Andriamanitra io ny tsy nahalandritra tsika rehetrarehetra na dia tao anatin'izany aretina coronavirus zay tsy hita maso fa miady amin'izany tsika sotra an'Andriamanitra tsika velona hatrampamijeny mbola nahareny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ho anao zay mahare an'izany ny tenin'Andriamanitra ry havana dia izao hoe ty baiboly ty ihany no ifandraisantsika amin'Andriamanitra ty baiboly ty ihany no anafanan'Andriamanitra anao ka hiala amin'ny fahazarana amin'izao tontolo izao mahereza ry havana mitady an'Andriamanitra mahereza mikatsaka azy fa rehefa katsahanao amin'ny fonao izy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra hatramin'izao ka mandrakizay amen. Satria ry havana tsy nisy natanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany tsika andehantsika ataotsika ny hira 2:20 ny 9 sy ny 2 ao amin'ny firanany fifohazana aizany misy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao toeranaiza no ahitako anao ry Jesosy misy anao aiza moa ny 9 mitsangana daholo tsika hatrany tokantrano ny 2 andohaliko tsika ifona amin'Andriamanitra tamin'izay rehetra ratsy vitatsika ary tamin'izay rehetra fantatsika fa mety hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra hitsangantsika amin'izany hira izany.
vavatsika mbola tsy mitsahatra zay Jesosy malalo ny misaotra sy midera mankalasa anao misaotra anao indrindra satria nandre ny sitraponao zay Jesosy malalo ankehitriny zay dia manantona ka miondrika manoroka ny tongo masinao izay olona tsy mendrika tompo malalo avozy zay ho anao misaotra anao zay satria nahare ny sitraponao zay zao ane Jesosy malalo efa niteneninao hoe tadiavo aho dia ho hitanareo miantsoa dia ny mbola ho hitanareo Jesosy malalo ao anatin'ny olana maro samihafa zay ao anatin'ny problema maro samihafa eo amin'ny fiainana amin'izao fiainan'ny firenena malagasy zao Jesosy kivy sy ketraka ny fanahinay ary indrindra koa Jesosy betsaka ny sy fahampiana eo amin'ny fiainanay betsaka ny olana eo amin'ny fiainanay reraka ampanahy zay Jesosy ankehitriny zay tonga ny teninao tonga ny sitraponao Jesosy mitadiavany Jehovah fa zahay ane Jesosy malalo indraindray tsy matady anao reraka ny any anatinay fona aminao zay Jesosy reraka ny ao anatin'ny fonay mila ho kivy sy ho ketrak'izay mifona aminao zay Jesosy malalo ianao ny teny miantsoa dia ny mbola akaiky zay ne Jesosy tsila tsy antso ny anaranao tsony amin'izao ady atrena izao Jesosy malalo mamindrafo aminay ianao mamelany elokay Jesosy fampanontsy zay betsaka ny ratsy vitanay ao anatin'ny tenanay ao ane Jesosy misy lolo-po ao misy fankalana ao misy tsy fitiavana ao Jesosy ny toetra ratsy zay efitra mampisaraka anay aminao ifonanay eto anatrenao zany ao fimonomonomana Jesosy na dia ao anatin'ny tokantranona ihany ara Jesosy misy ane zany Jesosy ary zay tsy indraindray manamarina ny tenanay fa milaza fa marina Jesosy nefa betsaka mifahaditsoana vitanay ifonana eto anatrenao zany satria mpanoja zay Jesosy tsy mendrika akory ene na dia hiantso ny anaranao kanefa Jesosy ianao miteny fantsoy aho dia ho valiko ianareo Jesosy malalo mamindrafo dia mamindrafo ianao mamela heloka dia mamela heloka Jesosy malalo amin'izay rehetra ratsy vitanay na zay rehetra ny ray sy ny tananay na zay rehetra nandiana ny tongotray na nandiana ny sainay zay rehetra lana ny diso rehetrarehetra Jesosy ka efitra mampisaraka anay aminao dia ifonanay eto anatrehanao mangataka famindrampo zay Jesosy mangataka famelan-keloka avy aminao satria mpanoty zay ary tsy mendrika akory ny antso ny anaran'ilay Jesosy Kristy zay velona sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy malalo ndreto zay mandohalika amin'ny fonay manontolo mifona aminao Jesosy manantona anao zay Jesosy ninninona zay rehetra fahadisoanay hanonitra an'izany zay ary bebana eo anatrehanao zany Jesosy malala satria olombelona mpanonta tokoa ne zay Jesosy tsy mahay na inona na inona zay raha misaraka aminao fa ianao ny Andriamanitra ny teny famindramponao ny tsy nalandritranay zany ene Jesosy zay ary ianao nefa ny teny mandrakariva Jesosy hoe na dia tahaka ny jaky ara ny fahotanareo dia ofitsiko tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily ara dia ofitsiko tahaka ny volon'ondry fotsy misaotra Jesosy misaotra anao zay Jesosy malalo ary ianao nefa nanambara hoe indray mpimaso ihany eny amin'ny fahatezerako hoe fa mahatra mandrakizay ny famindrapoko ary noho ny anarako ianao dia hononiko ny fahatezerako misaotra Jesosy misaotra Jesosy ndreto zay tsirairay avy Jesosy tonga eto anatrehanao manavoa amin'ny fanoloran-tenana indray zay Jesosy mifona sy mibebaka miala amin'ny ratsy fanao tsy verina amin'izay rehetra ratsy vitanay intsony fa mba tena hideranao atoky anao amin'ny andro sisa rehetra ihany anay hanompanao zay terizo ny finoanay Jesosy malalo mba tsy ho levina aty anatinay ary ianao anjaka feny Jesosy amin'ny fiainanay manontolo mba jereo isa-tokantrano zay Jesosy malalo jereo isam-baravarana jereo isa-pianakaviana Jesosy mba atoky anao ary hanompanao amin'ny andro sisa rehetra iainanay matoky anao zay Andriamanitra fa zay rehetra omenao anay ny andro sisa rehetra iainanay Jesosy dia entinay amponanao naiza misy anay misaotra indrindra Jesosy misaotra indrindra Jesosy faly zay
fa manana anao. Faly zay satria matoky ianao. Fa izay zao Jesosy dia noforono ny tananao, dia vola volay mba tena ho anao mandritra ny androm-piainana manontolo. Ao anatin'izany ene Jesosy malalo, betsaka nefa ny devoly zay mitady androbaka anay, betsaka ny satana zay mitady amingapingana anay, betsaka ny devoly zay mandratra ny fonay, mandratra ny sainay tsy hafanay mifikitra aminao. Ianao nefa niteny Jesosy hoe zao famantaran'izao anenao narak'izay mily hoe amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray mena rano izy, anaty amin'ny sotro zava-mahafaty azy izy tsy hampaninina azy. Izany ameta tanana marary izy dia ho sitrana ireny, sitrany marary, atsangany maty, dioviny boky, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-pona ianareo ko manomeza maimaim-pona. Ko dia hery sy fahefana avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kera avy any Nazareta, lohampiandro ny fiangonana, nazana mandidy tsy manava ny asan'ny satana rehetrarehetra, devoly zay rehetra mampilovika rehetrarehetra, dorana amin'ny afo-masiny Deo, devoly tsy mampivavaka, dorana, devoly mitondra rehetra, le vonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kera, maifa tsy manan-kera tsy manam-pahefana, devoly fantrano, devoly mitondra tsitsiny, devoly mitondra tsy fahombiazana, devoly fantrano, le vonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona tsy manan-kera tsy manam-pahefana, fatorana amin'irany Jesosy, atsipy eny an-davaka ny ela, Belzebub losolofely, satanika rehetrarehetra, dorana amin'ny afo-masiny Jehova, ary tena ivoaka mpamonono, mpiazainy, fanahy mametaka, fanahy ratsy rehetra, tena ivoaka any afarimdetra afo mandrakizay, fatorana amin'irany Jesosy nareo ary atsipy eny an-davaka ny ela may any afarimdetra afo maharitra mandrakizay. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy devoly zay nandroana rehetrarehetra teo tsy manana ny tsara aminay tsirairay avy na isa tokantrano isa ambaravarana fa efa nalefa nydorana any afarimdetra afo maharitra mandrakizay. Misaotra Jesosy faly zay ankehitriny satria navotanao, novonjenao, namelanao ny elokay ary zany no asahina hiteny Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona zay voavelany ny elony sy voasarina amin'ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Sangansika rehetra. Mino an'Andriamanitra ray tsitopanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pôntsy Pilato, niombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo akavan'Andriamanitra ray tsito, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, ny fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria namela ny helokontsika izy. Androany Jesosy te izao. Teneny Jesosy androany hoe manomboka ny irery tompo ny tena fitiavako anao. Anaraka anao sy anompo anio sy ho mandrakizay. 7:10 ao amin'ny firana fifohazana ny andiny ny voalohany ihany no ataontsika. Tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra na ny tokantrano. Sao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny rakitra.
ao amin'ny fanatazana ny rakitra dia mihira ny sampana fefy.
misaotra tompoko satria efa tonga eto ny efa vita ny fanatitra dia andeha ato antsika hitsangantsika anao ny hira mamiko indrindra Jesosy. Mamiko indrindra Jesosy, mamiko indrindra ianao, fa ianao sy miova fa marivavaka. Tompo idona valika amin'ny soa rehetra zay nataonao ahy, hatramin'ny kely indrindra Jesosy eo misaotra anao. Tsy manana vola aho, tsy manana rena be, tsy manan-javatry azo fantenana fa ampiany fahasoavana. Tompo idona valika amin'ny soa rehetra zay nataonao ahy, hatramin'ny kely indrindra Jesosy eo misaotra anao. Alleluia, 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 Petraka fiangona sy isika rehetra any an-trano. Zao dia tonga amin'ny famakina ny voady izay nataony mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Dia mbola ampitombony amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa ny voadiny tamin'ity Alarobia ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra ny Jesosy fa tsy nanadino ny mpanomponao tokoa ianao, araka ny teninao hoe izao tsy andao mihitsy na afoy ianao akory. Hebreo 13:15. Raisy tompo fa vokatry ny fonay atolotra ho an'ny eny Soanarzety any amin'ny Toby Ambotsy Meloka vola 35,000 ariary. Ampahafolo karena Malakia 3:10. Misaotra betsaka ray noho ny fitahinao mahasoa dia afaka manolotra ny ampahafolony eo anao. Ho anao raisy tompo fa tena vokatry ny fo. Mangataka aho Jesosy mba hitahinao ny asa fivelomana mba iroporopo be mihitsiny ary ny fahasalamana. Jesosy eo, tsy ny vola aman-karena no atolotra eo anao, fa ny fonay manontolo no aterinay ho fanatitra velona ankasitranao. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ireo rehetra izay nanao voady teo anatrenao. Misaotra indrindra satria Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mijery azy ireo mandrakariva amin'izay rehetra asa amin'ny fiainana. Misaotra indrindra Jesosy satria tia azy ianao, Andriamanitra saro-piara ianao ka mijery mandrakariva amin'ny mpanomponao tsirairay avy ary izany no iarahanay amin'ny fiangonana manao hoe misaotra an'izay rehetra. Teo foana dia nandritra n'izay 20 taona izay foana satria nitsahatra tamin'ny sy amin'ity 24 ty ry havana raha ny fiderana zany dia le mpanompon'Andriamanitra miasa nisokatra voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Izao ry havana dia ilazana isika rehetra araka ny afatra nataony indray aman-dreny izay tonga teo izy fa mbola tohizantsika ny fiderana izay ataontsika any an-trano, fa izy rero ny derany hoe Jesosy mpanjaka malaza sady nandizy dia tonga hono Jesosy ny teny hoe faly dada, faly fa ianao rery ny dera, dia faly be hono Jesosy niaraka tamin'ny dada nanao ny dera, nanao hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay. Zany ny hira nataony teo dia niaraka tamin'i Jesosy izy. Tsika koa ny an-tokantrano rehetrarehetra naiza misy atsika dia tokony hanao izany fiderana izany tsika, na Jesosy mpanjakana malaza na hoe midera ny anaranao na Jehova ode raina ianao
zany hira rehetrarehetra zany zany a dia iderahantsika n'Andriamanitra ary andihizantsika sy ifaliantsika mba hifaliza ilay Jesosy Kristy izay tiantsika tsirairay avy. Ny amin'ny fotoana manaraka moa ry havana dia mbola misy ny asam-pifohazana isaky ny maraina eto amin'ny fiangonana Antaninanandrano izay fiangonana ndehibe. Mifarana teo ry havana amin'ny fotoana androany izay ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra izay natao tamin'ny asam-pifohazana androany. Nanatanteraka sy nitarika amin'ny fotoana dia pastera Iraka Ravelormana na Lusizaninina FPVM Majedidia miadanandrina Morkay. Enao Andriamanitra ilay tompon'andraikitra zato isan-jato ary tsy mamela an'izao vahoaka malagasy zao ho rembiny aretina izay mitondra fiobona ao anatin'izany ny coronavirus. Misaotranao izay tompo, velonainy izay, trapamontseny izay, ary mbola nomenao hery-tanjaka koa, mbola zao anay manatanteraka zao asanao izay apetraka ao aminay tsirairay avy zao. Jesosy malalo, reo ny vahoaka marobe izay mangetahetanao. Mila anao Jesosy malalo, mila vonjy avy aminao, mila hery avy aminao. Atanjao ny finoana izy ireo tsirairay avy. Ampafantaro azy fa tia azy ianao, anjakany ao am-pony ary tehiriziny ny finoany mba tsy hivolevina. Aza vela hivena, aza vela hirona ny fiainan'izao tontolo izao, aza vela ho tian'izao tontolo izao Jesosy malalo, fa aoka mba hatoky ianao. Betsaka Jesosy mimpanomponao, izay mila ho kivoka mila ho reraka, ary indrindra Jesosy tsy matoky ianao intsony ny amin'izao olana sy aretina izay mahazo eto Madagasikara zao. Jesosy io, mba jereo isam-baravarana, isa-tokantrano Jesosy malalo, mba dinisy ampafantaro azy ny fahatsaranao rehetrarehetra, fa ianao nefa ny teny hoe tsy hafoy ianareo na saraka anareo, fa ny masonao sy ny fonao dia mbola ho ao amindreo mandrakariva Jesosy io, ary tsy hamela azy ireo irery ianao. Misaotra Jesosy. Ankehitriny izay Jesosy dia mitondra mbavaka manokana ho an'izay rehetra marary ny coronavirus rehetrarehetra. Naiza misy azy Jesosy malalo, ianao anasitrana amin'ny marary rehetrarehetra, ianao anafaka ny aretina rehetra, ary indrindra amin'izao fiobony izao. Jesosy malalo, ianao nefa ny teny mandrakariva hoe mangina, mitsahary, dia tsahary Jesosy ny aretina, mba ho afaka amin'ny fioboana, ho afaka amin'izay rehetra ny anatin'ny tokantrano tsirairay ka mba hiany am-pifaliana miaraka aminao. Vavaka manokana izay Jesosy malalo, indrindra fa ho an'ny filohany izao FPVM manerana n'izao tontolo izao, dia idada Randrenatandro, zany Josefa mianakavy sy ny ankonany. Mivanokana izay Jesosy eo, ho arovanao amin'ny aretiny izy mianakavy Jesosy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ao anatin'ny sany FPVM manerana n'izao tontolo izao. Jesosy malalo, ampitomboiny finoan'ny olona rehetrarehetra, atovy matoky anao naiza misy azy rehetra banga, tsy ampy ao amin'ny fiainany. Andriamanitra manakarepasoavana ianao, ampy-mizavana avy aminao, mba omeo azy Andriamanitra izay rehetra mba ilain'ny fony sy izay rehetra tsy ampy eo anatreny. Izay rehetra manana olana ianao amay izany, izay rehetra mahatra sy tsy manana Jesosy eo, mba omeo reny. Izay rehetra manam-pahoriana Jesosy omeo fampiononana feno, ary izay rehetra neponja Jesosy malalo, ianao ampibebaka azy mba elany amin'ny ratsy fanaony. Misaotra Jesosy, misaotra anao Jesosy. Vita Jesosy ny fotoana izay nerahana taminao, ianao Jesosy no angatanay mbola hitantana ny fiainanay rehetrarehetra, mandritra n'izao fiobona 12 andro manaraka izao indray. Aza mamela anay irery Jesosy, tantany sy vombiny izay, ataovy mahavita ny asanao izay apetraka ao aminay tsirairay avy, satria zany enay Jesosy eo nametrana anay tsirairay avy, dia hiazakazaka hitoro ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra, ary matoky sy manateny izay Jesosy eo, fa ianao efa elo lalana mandrakariva amin'izany asa lehibe, adidy lehibe izay apetraka ao aminay tsirairay avy izany. Misaotra indrindra Jesosy, ny olombelona tokoa Jesosy mety mandao, fa ianao tsy mba mandao, fa mitoetra eo anilanay mandrakariva. Misaotra Jesosy, rainay eo azy any an-danitra,
vao masinina ny eny